Nandritra ny roapolo taona nanaovana fikarohana mikasika ny mponina voalohany teto Madagasikara no nahatonga ny Jean-Claude Vincent nahita sy nihaona tamin'ny foko Mickey tamin'ity faritra ity. Nitatra amin'ny fanomezana fanabeazana ny fifampikasoana ka nahaorina tamin'ny tsekoly roa hatramin'ny taona 2012. Fanabeazana ahafahan'ny Mickey miatrika ny feromirimony sivilizaziony. Mitovy amin'ny zo sy trahin'ny ankizy-beazana amin'ny toeram-pianarana maneran-tany ny ankizy Mickey mianatra eto Bedout, ny fahaizana ananan'ny mpanabe, kilalao, sakafo mba tena ifantohan'ny ankizy amin'ny fampianarana omena azy. Malala-tany avy eto an-toerana sy any ivelany no nanampy na ahafahan'ny fikambanana Mickey Forest nampandeha ny sekoly. Miezaka tsara koa moa ny siantifika hoe efa mikonfirme hoe ireo Mickey zany ny foko voalohany teto Madagasikara satria efa tafiakatra any amin'ny efa tafiakatra any amin'ny 10 000 ans zany hoe 8 000 ans alohan'i Jésus Christ zany efa nisy olombelona teto Madagasikara. Le fomban'le olona tamin'izany zany mitsipona mamono biby, le hoe chasseur cueilleur. De le Mickey reo zany mbola ao anatin'izay fomba zay. Dikan'izany zany le Mickey zany ohatrany hoe zafikelindreo olona voalohany teto Madagasikara reo reo Mickey reo. Amin'ny hoan'ny tantaran'i Madagasikara mila arovana zay zavatra zay satria arena ambony de ambony be izay hoe tantaran'ny Mickey zay eto Madagasikara. De programan'le sekoly zany mizara roa. Ny latsinainy jusqu'à tany amin'ny alarobia ny ankizy mianatra an'le fampianarana klasika hoe mianatra manoratra, mianatra mamaky, mianatra ny tantara, mianatra ohatrany reny mpianatra eran'ny Madagasikara reny, eran-tany. Manomboka alakamisy jusqu'à tamin'ny zoma de le ankizy mianatra an'le fomba Mickey, zany hoe miaraka amin'le tena Mickey izy anaty ala, mianatra an'le hoe ny arenan'ny oala io zany resaka hoe zava-boary, biby, n'inona, mianatra mitady babò, miady ovy. Misy vaovao raty, ombiny fagnanarana. Ankehitriny voahorohory ny mpanabe ary miamitsokan-darana sy miverina any anaty ala efa sarotra ahitana sakafo na babò ny ankizy. Tato anatin'ny 3 volana ireto omby 5 fitaterana rano fisotro madio avy any amin'ny 10 kilometatra ho an'ny ankizy mpianatra ireto no nisy nangalatra. Tranga sokajiana ho eloka be vavy manoloana ny fandravana fitaovana entina manabe sy mampianatra. Misy ary le ankizy Mickey nidirany zareo le toerana misy an'le ankizy Mickey le mianatra mitsahan zareo teo. Tsisy masina ohatrany hoe fampianarana na Nelson Mandela raha ny teny an'izay. Tsisy masina. Amiko manimba sekoly de tena hoe criminel zany. Acte criminel. Hotohizako io sekoly io. Hotohizako io satria le ankizy te hianatra. Erovako an'le foko Mickey, erovako an'le tantaran'i Madagasikara zay mila mafantatra ny tantarany zay. Ary am-pirenena malagasy ho an'izao tontolo izao ny mbola fisian'ny foko Mickey eto Madagasikara nandritra izay arivorivo taona ny fandimby izay ka ilazana fa tsy fiarovana aina sy fananana ihany ny fiarovana ny Mickey fa tena fiarovana ny arena sarobidy ara-kolontsaina misy eto Madagasikara. Ka anairan'ny fikambanana Mickey Forest ny manam-pahefana isan-tsokajiny amin'ny sy ny politika matipaika ho fiarovana ny taranaka Mickey izay efa vitsy sisa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao.